faly miaraban'Lily Gasikara tonga eto amin'ny Fity Boutique zany hoe izy ity moa zany dia mpihira malaza ihany koa mety efa fantatritsika ihany koa dia tonga izy nanala volo teto amin'ny Fity Boutique efa teo amin'ny 4e na 5e séance ianao zao ka dia afaka mba manentana ny olona ve ianao hoe ahoana sy ahoana fahitanao an'ilay épilation laser zany définitive tena hitanao mihitsy ve ilay fiasan'ilay épilation laser hoe tena tsy maniry tsony ilay volo en plus ny malama ilay tarehanao ahoana ny fahitanao izay zavatra izay? Ya, ny fahitako azy aloha tena mety tsara satria zegny zaho tamin'ny voalohany be volombava be dia naheno hoe Fity Boutique manao laser manao épilation volomava dia zegny nahatonga nakany andeha taty vao 5e séance fogna zao efa hitako fa tsy maniry tsony ilay volo lasa malamadamatra tsara tena hitako hoe tsara ilay izy tena mety tsara tena tsy maniry mihitsy ilay volo. Ya, ka afaka manentana ny olona ve ianao hoe izay rehetra tia hanala volo satria tsy mifidy izy io na tanora na olo-dehibe na lehilahy na vehivavy fa matetika isika dia manana izay problème foana isan'andro manao an'izay manala volombava manala volo izay ka dia tia afaka manentana ny olona raha ve ianao hoe tongava Fity Boutique sy ohatran'izany inona no tianao entananao an'ny olona? Za aloha dia tegna manentana indrindra ho an'ny namako jiaby zany hoe tena mahafinaritra aloha atao amin'ny Fity Boutique tena azo atao ny raha tsy tianao manelingelinanao zany le volombavanao tsy tianao haniry tsony tena mampatoky manome fahatokisana anareo mihitsy za fa tena za zao mihitsy ny tena tato tena mahay mitantara afaka mandeha amin'ny Fity Boutique tena afaka tokoa raha ohatra ka sorona le volombava tena tsy maniry tsony tena afaka makaty anareo fa tena mety tsara za aloha dia tena afapo tena mahafinaritra anakay zao tsy napoiziko hoe ho afaka le sady tena lasa malamalama be mihitsy le tarehy tena lata hitako tsara magnentaka antsika jiaby tongava ty raha ohatra hoe manelingelinanao le volombavanao hoe tsy tianao haniry tsony na dia tongava ty fa tena afaka le izy tena afaka. Ya, dia misaotra anao na mandeha amin'ny Fity Boutique sy nanentana andreo olo ireo dia rahasoa anao indray ary. Ewa, antsika jiaby magnentaka antsika jiaby indray tonga tiky fa mandray nareo ampifaliana Fity Boutique sady mahafinaritra be. Ya, eny ary merci.